Mahatratra eo amin'ny 200 tavoahangy amin'ny 3 santilitatra isan'andro no Covid organique salavin'ny mpanjara iray amin'izao fotoan'izao. Nilaza ireo mpandraharaha ireto fa isaky ny 2 andro izy ireo dia efa tsy maintsy maka entana indray. Voalaza ihany koa fa misy ireo makatogo miopampana ka mivarotra izany amin'ny vidiny 510 ariary raha tokony ho 510 ariary no tena vidiny. Zezo malako au moins 6 cartons, 24 le carton anankiray par jour. On est presque à 1000 bouteilles jour. Là, il y a 24 bouteilles par carton et c'est à la somme de 36 000 arrières. Voilà. Nous, on respecte le prix de 1500 arrières par bouteille, qui est le prix préconisé par le président. Je sais qu'elles peuvent se vendre à 2000, 2500 arrières. Voilà. Donc nous, on ne fait pas de spéculation, on veut vendre ça. Nilaza ireo anivo pharmacie fa taraiky izy ireo vao afaka nivarotra ny tambavy CVO noho ny fikarakarana ny taratasy fahazon-dalana no anton'izany. La be zay taraiky be zay vao afaka mivarotra afaka manjifa le CVO satria izy io nandrasana autorisation de mise sur le marché dia raha ohatra oharina amin'ny grande surface dia herinandro taty aoriana zay vao afaka manjifa an'ilay izy. Any amin'ny raha moa zany zay maka an'ilay izy directement dia à peu près 1000 à 2000 ohatran'izany. Isaky ny 3 andro ilay izy koa sarotra be mahazo azy tsafay. Tsy misy sarangan'olona manokana manjifa ity fanafody ity raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Matetika dia olona iray ao amin'ny fianakaviana no mividy ho an'ny rehetra. Ny olona rehetra mihitsy mividy CVO. Tsisy fanavahana fa mividy daholo ny olona. Ohatran'izay zao zany tsy misy hoe lehilahy mibetsaka vehivavy mibetsaka fa matetika ny olona amin'ny fianakaviana iray tonga maka ho an'ilay fianakaviana rehetrarehetra. Raha ny an'ity mpanjifa ity izao dia voalohany izy izao hividy CVO izao. Tsy misy atahorako hoy izy ny misotro azy satria vita malagasy. Voalohany aloha zany nahita an'ity androany ity dia ohatrany hoe mba te hisotro fotsiny tsy marary tsy maninona fa mahasalama ilay izy zany dia mba fitaizana vatana koa ny antony tena vidianako anazy. Ia, manome torohevitra olo zay ny fisotroana azy. Roa isan'andro ny olon-dehibe mandritra ny herinandro. Dia raha ankizy zany dia 3 tavoahangy isan'andro dia isan-kerinandro tsy maintsy lalina. Zany zay aloha raha zavatra malagasy vita malagasy zany tsy matahotra satria tsika zany efa hoe nomen'Andriamanitra tombontsoa amin'ilay zavamaniry fa aleko raha le fanafody amin'ny pharmacie mampatahotra anahy kokoa. Raha ny marina zany tsy mividy fanafody amin'ny pharmacie mihitsy raha tsy hoe tena hoe efa marary fa aleko ihany aloha ny sakafo satria sakafontsika malagasy mbola naturel tsara daholo. Ndramako tsy matahotra satria zavamaniry le izy dia matoky ny raha tsy mamanga koa satria izy olona manam-pahaizana.